fifaliana mandrakariva no hiarabananao ao anatin'izao andro faharoa amin'ny telopolo ao anatin'ny 70 andro fiaraha-mivavaka izao. Ny fitahian Jehovah ne ho amintsika mandrakariva, ny fitarihan'ny fanahy masina ihany koa ho amintsika mba ahafahantsika mandray tsara ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao. Andeha arisika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay, tomponay, tsara indrindra izay any an-danitro. Andriamanitra tokoa ianao satria tsy misy afa-tsy anao ny Andriamanitra. Mangataka izahay hamindra fo aminay ianao ka hamela fahadisoanay, hamela ny melokay. Mangataka ihany koa izahay ny fitarihan'ny fanahinao masina amin'izao fotoana izao, hitarika anay ao anatin'ny fianarana ny teninao, mitenena aminay Jehovah ary aoka fanahinao no hiasa hanovanay, hanamboatra ny fiainanay mba hifanaraka amin'ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanomana ny vavaka. Amen. Ny lohahevitra mitoetra izay indray no jerentsika eto. Izao no ambaran'ny Jaona voalohany toko 2:4 izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Jaona voalohany toko 2:4. Fanoharana mahakasika ny voaloboka sy ny sampany no anehon'i Kristy ny fifandraisany amintsika. Misy zavatra telo resahanao izay mifangaro ao an-tsaina ny fahafantarana azy dia ny mitoetra, mamoa ary ny asa. Ny hevitry mitoetra dia mijanona ela amin'ny toerana na fanapahan-kevitra iray. Dingana tena sarotra dia sarotra eo amin'ny fiainana kristianina ny mitoetra. Mifanohitra amin'ny foronana ao anaty mantsy izany ary tsy mamela ny toetra. Fantatry Satana tsara io ary manao velam-pandrika hamandriana ny olombelona izy amin'ny alalan'ny fakapanahy. Fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazoanareo manao izay zavatra tianareo. Galatiana 5:17. Ny fanapahan-kevitra dia ara-tsaina, fa ny manatanteraka izany dia asa ary mila mitozo sy mikiry vao mahita vokatra. Averiko ndray mandeha. Ny fanapahan-kevitra dia ara-tsaina, fa ny manatanteraka izany dia asa ary mila mitozo sy mikiry vao mahita vokatra. Ao amin'ny fiangonana rehefa manao antso mampanapa-kevitra ny mpitoroteny ary mampitsangana dia mitsangana avokoa ny rehetra, fa ny mitoetra amin'ny fanapahan-kevitra dia sarotra ary tsy manatanteraka mihitsy aza. Ny fanekenan'i Kristy dia ara-tsaina, fa ny mitoetra aminy kosa dia ny fisaintsainana azy mandrakariva. Rehefa misaintsainany amin'ny drafim-pamonjena, ny fibanjinana sy ny fankasitrahana ny asa fanavotana mahatalanjona nataon'i Kristy dia hitondra fanavaozana eo amin'ny fiainana izany. Voary ianao rehefa apetraka ao eo amin'ny Kristy ny fisainanao lalina indrindra. Izao tontolo izao dia namorona zavatra tsy mampitoetra ny kristianina eo amin'ny Kristy. Ny teknôlôjia avolenta, ireo tambajotra-tserasera samihafa dia manala ny maro tsy hitoetra eo amin'ny Kristy. Hafiriana ny fotoana lany anaovanao Facebook. Misy tantara mitoy tsy mety mifarana ao amin'ny fahitalavitra izay ilalaovana ny fihetsem-po, manala tanteraka ny fahalianana ny amin'ny zava-panahy izany. Amin'ny sampana ny olombelona dia manatanteraka baiko fotsiny no atao.
Ny olana dia lasa ilay sampana indray no mandray ny fanapahan-kevitra ny amin'ny famoazana. Izay no mahatonga ny Kristy mananotranitra manao hoe izao ny voaloboka, ianareo ny sampana, izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay mamoa na inona na inona. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampana, izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Jaona 5:15. Andeha indray anasanao mba heritreritra sy saintsaina ny amin'izay taridalana izay noresana teo izay, ary aorianan'ny feokira izay alefa dia amin'ny alalan'ny famalianao ny fanontaniana mampisaintsaina no andraisanao ny fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izay zavatra tsapanao amin'ny lohahevitra. Rihitra amin'ny fantaniana ary isika. Ahoana ny atao hoe mitoetra ao amin'ny Kristy? Ahoana ny atao hoe mitoetra ao amin'ny Kristy? Tadena manaraka, inona avy ireo sakana tsy ahafahana mitoetra ao amin'ny Kristy? Inona avy ireo sakana tsy ahafahana mitoetra ao amin'ny Kristy? Anjaranao no mandinika mitanisa an'ireo zavatra rehetra ireo, ka rehefa manazava ny fisainanao ny fanamasina dia afaka mamaly fanontaniana, inona ny tokony atao? Inona ny tokony atao mba hahatonga anao hitoetra? Inona ny tokony atao mba hahatonga anao tsy ho voareborebo ny fitaka amin'ny alalan'ireo zavatra omen'ny tambajotra serasera? Dia hivavaka isika ary angatantsika manankarima amin'ny fanahy mba hampitoetra ny teny ao anatiny. Hivavaka isika. Ilay mpanjakan'izao famazinana izao dia mbola manajamba amin'ny masom-pananay koa mangataka aminao Jesosy. Mehoery ny amin'ny ahafahana miatrika an'ireo fakapana mandoza izay apetraka izao mpanjakan'izao famazinana izao. Ary ny fahazavantsaina avy aminao no hanome anay ilay fanahy afaka mandanjalanja, mamantatra ny fitaka izay atao mpanjakan'izao famazinana izao, mba hahafahanay miaina ampiadanana miaraka aminao. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka. Amen.